Tsy hainay mpianatra aty amin'ny anjerimanontolo ny tazapotsiny ny fahavoazana mahazo ireo ray aman-dreninay sy ny mpiray monina aminay satria dia simba ny fiveloman'ireo ray aman-dreninay izay tatsany ankamaroany ary sahirana izy ireo amin'ny fiariana izay ataony. Araka izany, manao antsoavo izahay amin'ny ministry ny fiarovam-pirenena ny anatanterahana faran'izay aingana ny opération anti-dahalo ao amin'ny distrikan'ny Mandoto. Fa efa ho isan'andro ary marobe izy ireo no mitondra fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny MAS 36 sy ny Kalaknikov. Faharoa, manao antsoavo izahay ny ampidinana ireo miaramila marobe amin'ny camion any amin'ny distrikan'ny Mandoto hampandry fahalemana tany. Manaitra ny ministry ny fiompiana izahay hijery ny resaka famotsiana omby izay mahatonga ny firongatry ny asan-dahalo, fa satria dia jerem-potsiny izany ireo omby mandeha amin'ny camion satria efa misy lavatanana miaro azy ireo ao amin'ny fitondrana. Mangataka ny fametrahana vahaolana maharitra izahay satria tsy voaela akory ny nametrahana ny poste avancé ao Beakanga, anefa efa intelo sady no nidiran-dahalo io tanàna io. Ka nametrahana poste avancé aby isaky ny fokotany aza dia mila amboarina ny fototra satria tsy mahavahaolana izany. Natao izao fanairana sy fampahafantarana izao ilazana ny tena zava-misy marina mianjady ny distrikan'ny Mandoto ary miantefa mivantana aminareo minisitra tokony andraikitra. Marina hatrany fa noho ny hikikan'ireo vahoaka maro hianjadian'ny asan-dahalo no antony anaovanay izao fanairana izao. Ny vahoaka mandroso dia miaina amin'ny filaminana mba hahafahany miary sy mampitombo ny araka-reny faritra sy ny firenena, fa tsy hiandry vatsy na trosa baben'ny taranaka aoriana. Zanaky Mandoto, ny tanora ankehitriny no firenena. Manao fanambarana toavim-bahoaka Ziona Albertson, filohan'ny fikambanan'ny mpianatra amin'ny anjerimanontolo avy any amin'ny distrikan'ny Mandoto.